Ampahafantarana etoana moa fa androany no ny famotona teny faravohitra ny arahaba ny filoha Marc Ravalomanana mianakavy tratran'ny taona 2024 ireo mpitarika eo anivony Antoko-Tiako i Madagasikara na hoe TIM. Anisan'ny nisongadina nandritra izany moa ny hoe tsy hangina fa hijoro ary miantso ny rehetra hijory hanohitra ny didijadona sy ny tsy fahamarinana ataon'ny mpitondra ankehitriny ny Antoko TIM. Tsy anaiky ny voka-pifidianana izay feno hosoka sy ny fanodinana ny safidim-bahoaka. Hola zantsika moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra foana abonné alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo aza adinona ihany koa ny mametraka ny commentaire ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ny hanombohantsika indray ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity dia resaka Afrikanina sy ny Afrika. Malalaka tsy mila vizany Afrikanina. Nanomboka omaly dia tsy mila vizany teratany Afrikanina miditra any Ghana. Izany dia ho fampiharana ity firenena ity ny foto-kevitry ny fakitra malalaka aty Afrika momba ny vahotra sy ny fifanakalozana. Firenena fadimy i Ghana no nampahatra azy ity taorian'ny Seychelles, Gambie ary Benin sy ny Rwanda. Zay moa ny momba an'ity ny hoe malalaka tsy mila vizany Afrikanina, tsy mila vizany teratany Afrikanina miditra any Ghana. Zavatra tsara ho fantatra izay, zavatra tsara ampahafantarina ka izany indrindra no antony ilazana izany aminareo rehetra izay mpanaraky ny zava-misy ato anatin'ity chaîne ity. Fa ity anankiray izay ho resantsika ity kosa dia resaka olona niditra alopitaly sy ny olona maty. 726 ny olona niditra hopitaly ary 4 no maty. 726 ireo olona niditra hopitaly tao amin'ny Hasizera nandritra ny talata 1 Desambra 2024 ka hatramin'ny maraina ny alakamisy. Olona 4 arak'izany kosa no namoy ny ainy tamin'izany. Zay moa ny mikasika iny olona niditra hopitaly sy ny olona natiny fandeha arisika hijery kely ny hafatra izay nomeny filoham-pirenena teo aloha tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ravalomanana Marka vonina aho hijoro hatramin'ny farany hanohitra izao didijadona izao. Anisany hafatra voalaza tamin'izany ihany koa ny hoe terrorisme d'État no misy eto Madagasikara ankehitriny raha ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana. Lasa fampitahorana ireo mijoro manohitra ny tsirariny ny mpitandro ny filaminana. Tsy azo ekena nefa izany fa mila mijoro isika oka hampitovy ny feo ka hanohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena. Tsy isy firenena handroso raha ny ben'ny tanàna lany tamin'ny halatra no hitondra hoe hafatra hatrany izay nataony ity filoham-pirenena teo aloha ity. Tsy ekentsika niseny ary fifidianana feno hosoka sy fandikandalana no nisy teto hoe Marc Ravalomanana. Ary anisan'ny nisongadina ihany koa ny hoe miantso ny hamoahana an'izara andriamihoatra ihany koa ity filohan'ny Antoko TIM ity tao anatin'ny lahateny nataony androany teny faravohitra. Tsy sahazan'ny malagasy ny finanana ara-politika, sosialy toe-karena misy eto. Nambarany ity filohan'ny Antoko TIM ity ihany koa ny hoe maro ireo malagasy mivakotra ny fanahiny noho ny fantrana kalasa nanao ny tsy fanao tamin'ny fifidianana lasa teo. Vonina hijoro hatramin'ny farany hanohitra ny tsy mety arak'izany ny Antoko-Tiako i Madagasikara hoe hafatra izay nambarany ity filohan'ny Antoko TIM ity sady filoham-pirenena teo aloha tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hajena Ravalomanana Marka. Ireny zavatra rehetra izay nolazaiko ireny moa dia anisan'ny nisongadina tao ankoatran'ny firariantsoa noho ny taona vaovao. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa dia androany no ny famotona teny faravohitra ny arahaba ny filoha Marc Ravalomanana mianakavy tratran'ny taona 2024 ireo mpitarika eo anivony Antoko-Tiako i Madagasikara na hoe TIM ka nandritrany izany fiarabana tratran'ny taona izany no nahatana ireo lahateny rehetra izay ny fandimbiasana sy ny lahateny rehetra izay nambarany izy ireo vory nanatrika an'izany fiarabana na tratran'ny taona
2024 izany. Anisan'ny tazana teny antoerana ny fanotrona tamin'ny filoha Marc Ravalomanana mivady mo ny zanany Tsiza mo izany fa Andriamatoa Tojo Ravalomanana sy ireo zafiny izay antsona hoe Noa Nathan Armatier. Hita teny mo ireo olona ireo izay tena nafinahitra no nahita ireto mpianakavy izay sambatra sy finahitra ireto ary indrindra tena be mpankafy ary be mpanaraka ihany koa. Rehefa voalazantsika mo ny mikasika aniny filoham-pirenena teo aloha iny dia arisika iresaka kely ny mikasika an'ity trangana lozam-pifamoivoizana izay niseho teny amin'ny Croisement Zaha Motel. Maty tsy tradrano rehefa nidomin'ny fiara 4x4 ny teny amin'ny Croisement Zaha Motel Ambourvy ny renim-pianakaviana iray izay roa amin'ny fitopolo taona ny androany maraina alakamisy 2 janoary 2024. Raha araka ny vaovao avy any antoerana modia teo amorony arabe handeha hivakotra anana teo ampiresahana tamin'ny mpamily bajaj ny adivakotra sarandalana ilay renim-pianakaviana no avahatrany ny fohany ilay fiara ny rimorimo avy any amin'ny villa. Samy voadona na ilay renim-pianakaviana na ilay mpamily izay samy nitsirara tamin'ny tany. Ilay renim-pianakaviana maty teo noeo fa ilay mpamily bajaj naratra nentina eny amin'ny hôpitaly Androva. Tsy misy azo natao moa fa dia vahotra ny lela nangidy ihany koa ny rora satria fahoriana no ny santarany ireto fianakaviana ireto ny taona vaovao. Mamo ary tsy ampitory-maso avy namonjy toeram-pilanonana ilay mpamily sy ny namany raha ny fanazavana avy any antoerana. Ny tontena eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ilay mpamily taoriany nisy ao any ity loza ity. Izany moa ny vaovao mampalahelo sy ny vaovao mahatsiravina avy any amin'ny toerana iny raha araka ny loharanom-baovao izay navokany safiny boeny koa dia zaraiko aminareo rehetra mba ahatonga ianareo aharaka izay rehetra mandalo araka izay matimatesako foana ary araka izay matimatesako hatrany. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika aniny trangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina iny ndeha arisika hijery kely ny publication izay nataony ity Paolo Emilio ity. Izy ity moa dia mikasika ny finoana an Jesosy Kristy no nandifasany an'ity hafatra ity. Fanontaniana no napetrany Paolo tao anatin'ny kontiny ary toy izao ny fanontaniana izay napetrany. Fa maninona marina no nandao atsika ka nifindra toerana i Jesosy Kristy ilay kapiteny sy lehibeny eglizy nefa dia fantany fa mijaly sy mpanota isika ity antany. Zany moa ny fanontaniana izay napetraka an'ity Paolo Emilio Raholinarivo ity ary miantefa amin'ny olona rehetra izany fanontaniana izay apetrany izany fa izahay kosa dia mino marimarina kokoa fa ireo kristiana no tena mavaly an'izany fanontaniana izay napetraka Paolo Emilio izany. Izay manambaliny amin'ity fanontaniana izay napetraky ny Paolo ity moa dia manasanao hamaly izany fanontaniana izany ao anatin'ny komantera satria izahay ato anatin'ity chaîne ity ihany koa dia mba mila valiny io fanontaniana io izay fanontaniana manao hoe fa maninona marina no nandao atsika ka nifindra toerana i Jesosy Kristy ilay kapiteny sy lehibeny eglizy nefa dia fantany fa mijaly sy mpanota isika ety antany. Zay koa moa ny namarana ny videontsika re tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo navita naheno hatramin'ny farany ary mbola entanina eram-po erantsiana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato. Zay fa tsy halavy ny resaka veloma vetivety ianareo fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka ndray manao misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.